Nandray ny fanapa-kevitra izay fa ho avancé ny fitondram-panjakana ary efa voaloha avokoa zany ny cotisation an'ireo ray aman-dreny zay tsy mandray ny retraiteny ary manomboka androany dia andray ny retraiteny zay rehefa tsy niraisin'izy ireo dia ho raisin'izy ireo manototoka plateau vazy. Mipetraka ho fampanantenana atrany ny kabary mihezinezina nataon'ny filoha Rajoelina tamin'ny 12 ny volana Aogositra tamin'ny taondasa teto Antsiranana fa hoe vahana manomboka izao ny olona ny mpiasa misotro ronono ao amin'ny orinasa Secrène. Tamin'ny volana Aogositra 2022 raha nandalo teto mo ny filohan'ny Republika dia nanambara fa hagnefa ny pension de retraite ho an'izay mpiasa mbola tsy nisitrika izany. Eto mandesiko manamarina izany ty taratasy ty zay asehiko eto fa ity zegny taratasy zay misy ny marobola rehetra zay nilazaigny fa hisitrahiny mpiasa tsirekereke zay retraite tam'izay fotoagna zay. Raha efa niverigny teto izy moa tamin'ny fanokafagna ny propagande présidentielle dia mbola nilaza ihany koa fa tamin'ny terrain manara-penitro tary fa efa voare hono ny pension de retraite ho an'izay mpiasa mbola tsy nisitrika izany. Kinanjo nefa hatramizao mbola tsy tanteraky zay zavatra zay. Anareo moa nilaza zegny hoe fa misy ny dingana zay tokony atao meka dia meka ho tratrary agnatin'ny 100 andro. Ka zay zegny mieritreritra zao fa mbola misy zegny nafa maro zegny ny fotoagna lasa fa mbola misy eo amin'ny 70 andro angambany ny amin'ny 100 andro zay nivolagnareo. Ka eritreretinay zegny ary mba angatahanay fagniriagnanay mba ho tanteragny ho tafiditra agnatin'ny 100 andro zegny le hetahetanay ty. Manamafy izy ireo fa tsy mpanao politika na koa mpanohitra fanjakana fa kosa marary. Tsy milaza hoe fa zay ty mpanohitra na hoe manohitry ny fanjakana fa zay ty zavatra magnaisany mampalahelo zay aty koa zegny le media mpanjakana amin'ny toerana misy zahay ty tsy mandray zahay zegny hatramizao na mba tia handefa vaovao zegny zahay. Ke zegny ny antony mampitodiky zahay am'le toerana am'le media mba hafaka ampita le hetahetanay amin'ny aro tompon'andraikitra rehetra ao agnatin'ny fanjakana. Efa misy ny naman'izy ireo ny maty nohony izay tsy fisiam-bola ividianana na fanafody izay. Maro aminay zao ty mbola mihinana tsy zarizary. Ao zany tsy manana rapaka mihitsy. Ary am'izao andevina ny namanay zay zao anio ariva noho ny aretina nahazo azy na amin'ny tsy fahitana ny hevitra andeha ividianana fanafody. Nandritra ny fotoana ny asan'izy ireo tao amin'ny orinasa Secrène SA dia notapahiny orinasa atrany ny karamany izay anjara vola aloha enanivony knabs nefa izao tsy mandray fisotrondro noho izao. Nandritra ny 30 taogno 35 amby ary tao ny 70 taogno niasagna tsaro ndraiky tsy tapaka ny cotisation ny knapsy zay ataon'ny Secrène amin'ny bulletin mpiasa ke izay ny mahavy zay miangavanareo mba hagnapody tambin'izay amin'ny maharetrety zay. Very fanahy mbola velona izy ireo ary miandry ny atsarovany tena ny fanjakana amin'ny fagnampiana azy ireo.